eo tongotrao. miaraba ny tanora zandrany amerina indray isika dia lesina fahafolo izany izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Hitantsika fa miditra amin'ny farany taona sahady isika, ilay volana farany indrindra amin'ity taona ity, ilay volana izay eritreretin'ny ankizy rehetra fa miavaka, ary eritreretin' izao tontolo izao hoe miavaka satria misy fety maromaro izay tena tian'ny olona. Ao ilay fety ilay eritreretan'ny olona fa hoe teo ny nahaterahan' Jesosy dia hanao fety manokana amin'izany izy. Fa ianao kosa raha miatrika an'izany fiafaran'ny taona sy fotoana izay hanaovan'ny olona fety izany, inona ny ao an-tsainao? Mba fantatrao ve fa betsaka ireo olona izay nahafohy zavatra noho ny amintsika, noho ny fitiavana antsika tsirairay avy fitiavana anao dia fitiavana ay koa. Hitantsika ny lesona ianarantsika fa mahakasika ny Josefa sy Maria izay nofidian'Andriamanitra manokana hitondra n'ilay zanak'Andriamanitra ho ray aman-dreniny eto ambonin'ny tany. Hitantsika tao anatin'izany fa rehefa napetraka ny fanahy masina tao an-kibon'i Maria ilay zanak'Andriamanitra dia nisalasala Josefa hampiakatra ny Maria, kanefa nampatsiahiviny anjely, nampatsiahivin'Andriamanitra azy indray fa efa faminaniana efa voalaza mialoha izany, ary nampahafantariny fa tsy tokony hatahotra izy ao anatin'izay zavatra izay fa afaka mampiakatra ny Maria ara-dalàna tsara. Teo vao tsapan'i Josefa fa kay eo amin'izy ireo no hanatanteran'Andriamanitra ny teny fikasana. Natsara izy fa tena andraikitra lehibe izany, ka nahafohy zavatra be da be izy, nahafohy ny fiainana izy, nahafohy ny zavatra mety ho faniriana izy mba hikolokoloana ilay zanak'Andriamanitra sy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika ihany koa fa na ilay raintsika izay any an-danitra dia nahafohy ny zavatra rehetra dia ilay zanan'ilay tokana mba hamonjena antsika. Fahafohizana lehibe izany, ary indrindra moa fa i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia nahafohy ny zavatra rehetra ihany koa noho ny amintsika, satria dia nahafohy ny zavatra tsara indrindra tany an-danitra, ny fihobian'ny anjely, ny maha-Andriamanitra azy. Ary ny tena loza dia raha sanatria izy ka voapetiny fahotana dia nahafohy ny tanteraka ny rainy, ary tsy afaka ny ho tafaraka indray intsony ny ray sy ny zanaka. Tena nanao ny ezaka manontolo, ny ezaka mafy be Jesosy Kristy mba hatanteraka n'izany famonjena antsika izany. Takatra ny saintsika ve izany? Ary raha itoy izay ary ny fahafohizana nasehon'ireo olona telo izay niresantsika teo, inona indray mba azonao atao ho setrin'izany? Moa ve variana ny fety fotsiny, na eritreritra hanomana fety, akanjo, kiraro, sakafo tahaka ny olona rehetra, fa aoka ianao atsapa fa tianao Jesosy ary nahafohy zavatra rehetra amonjenanao. Aoka ianao atsapa lalina an'izany fitiavana izany ary amaly amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra tsara dia ny ankatoa azy hanao sitrapony handray izay famonjena natolotra Jesosy ho anao izay. Mino aho fa voaraintsika ny lesona. Ilay hafatra nampitaina manao hoe naneho ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny namoizany zavatra rehetra Jesosy mba hamonjena izao tontolo izao ho raisintsika izany ary ho tonga fiainana ho antsika. Izay ny lesona nianarana nandritra ny herinandro dia mirary soa ho antsika tsirairay avy. Mandra-piona indray ary. Mianatra eo tongotrao.